isaorantsika Andriamanitra manome antsika ny teny satria ny teny dia aina mamelona ary indrindra mitondra fahasoavana ho an'izay mandray azy fa ny teny ihany koa dia tsotra aza sy mahitsy rehefa ny fo mandray azy molakolaka dia tsy tonga amin'izay tanjona ny kendren'Andriamanitra azy ny teny ka misaotra an'Andriamanitra isika satria afaka miara-ny fiain'ny teny ankehitriny ary ao anatin'ny fiarahantsika miaino azy no hitadiavantsika n'izay hevitra sy fiainana hoantsika ahafahantsika mampivoatra ny andavanandrom-piainantsika arak'izay sitrapon'Andriamanitra ny andavanandrom-piainantsika moa dia eo ny asa mahampampianatra fa indrindra ny tena izy voalohany dia hoe zanak'Andriamanitra isika dia hoana ny ainantsika n'izay mahazanak'Andriamanitra izay indrindra eo amin'ny fanatontosana ny asa maha mampianatra akoatran'izay moa amin'ny maha frera na masira ianareo religiosy na ianareo sikapretra ianareo laika ihany koa iainana zay hoe zanak'Andriamanitra ka miaina sy mivelona ny teny izay fa raha tsy mivelona sy miaina ny teny sika dia mijanona fotsiny an'ilay tapany voalohany ilay teny teo hoe sarotra ny asa fanabeazana fa raha miditra amin'ny fivelomana ny ten'Andriamanitra dia hoe sarotra sady masina. Andriamanitra tsy manesitra antsika amin'ny zava-tsarotra, tsy manesitra antsika amin'ny zava-tsarotra izy fa mametraka antsika ny hery ho ahafahantsika miatrika ny zava-tsarotra araka ny sitrapoly. Izay ilay tena kristiana tsy hoe koa vita vaksiny amin'ny zava-manahirana ireo zanak'Andriamanitra fa miaina ny zava-tsarotra araka ny hevitry ny rainy. Ny vakiteny voalohany teo ny Korintiana faharoa dia lofidiana manokana ho an'izao andro izao ary ny ekipa tao amin'ny deky moa no nanomana azy kako zay ihany koa io evanjely masona izany toko 520 eo izay fantatsika moa fa io zany no ny fidianana ny teny faneva ho an'ny fahadimampolo-jato taona sahady natokavany finoana teko amin'ny faritra misetsika ty amin'ny diosisy Ambositra nafavarasina ty amin'ny faritra ilasatsika ankehitriny ho an'ireo izay tsy zanaky ny diosesy fa mahazo mira mpanompoana dia ty amin'ny diosesy amin'izao fotoana izao dia izay hoe raha manoa be ianareo dia voninahitry ny raiky ho anatin'izay voa entin'ny asa fanabeazana ataontsika izay dia eo aloha voalohany indrindra no hoe ny sapana azy voalohany moa dia rehefa tonga ny valim-panadinana dia koa Nehemia ro nahazo ny lauréat Nehemia ro nanao tizao dia faly zava-dehibe izay fa anisan'ny anankiray tiany diosesy sy ny fiangonana Sipina Mandrakariva dia ny hoe tsy mihamolavola ny sainy fotsiny fa indrindrandrindra ahatonga azy hoe manana ny conscience manana conscience ireo beazitsika ireo ka rehefa izay ny voataiza dia izay ny tena mamolavola firenena vanona isika araky ny hoe sekoly katolika manabe ny olona manontolo dia izay indrindra zany ataoko hoe nisan'ny voalohany azy ngamba raha zay mba atsika azy hoe ny fanabeazana ny conscience tsy moramora io fa ndraindray na isika aza dia alay mpanahy mangina stely aloha conscience fa misy raha maiky ty fa mampanabe zany izay indrindra ny tena tsy maintsy mena lanja ao anatin'ny tsirairay hoe mba hamelona Mandrakariva ao anatiny any izay conscience izay ny fahasapana hoe zao tokony ho izy io zany tsy hoe zavatra voasarotra fa efa misy ao fa beaza ary zay ndrika moa ny asa fanabeazana hoe zany ary zay voambolana hoe fanabeazana zay dia hoe zavatra efa misy fa mpivelarina omena sehatra dia dia koa hatrany ao amin'ilay olombelona izay conscience izay ka akoatran'ilay fahombiazana teo zany amin'ny ara-tsaina mety everitsika amin'ny fiteny andavanandro hoe compétence dia tsy maintsy piazy ny conscience io satria io no tena olona ary io mandrafitra ny tena maha olona ka ataoko ava izay no anisan'ny iezahany diosesy ary sika manakavy indraindray no alay mpanahy ihany koa manoloana ny zava-misy tsy disy ireo namasika ho vetivety dia
lasandray namonjy any amin'ny fanjakana satria manatena izay mba mety hovalikazasara no mety hoeverina ho tsara kokoa. Eo ihany koa zany resantsika an'izay lafontrasiansy zay manko satria ny tsika zany miasa ataontsika eo moa le tenena malakariva hoe miasa fanabeazana no anisan'ny métier ingrat fa ho anay ohatranytagna zanaka mpampianatra ny beazina tamin'ny vola azo tamin'ny fampianarana dia mahatsapa ihany hoe tsy dia marina tanteraka izay zavatra zay fa satria raha mihevitra ny vely-panefesany zavatra ny tany fotsiny dia marina zay. Raha mieritreritra ny état de paiement farany volana dia marina zay. Fa raha isika na dia ataontsika hoe ny récollection fanao isaky ny fotoana lehibe eo amin'ny fiangonana, ny la retraite tsy maintsy ataontsika mpampianatra isan-taona, efa tombon-tany lehibe izay ho an'ny fiainantsika. Efa tombon-tany lehibe izay satria mijery ny lafin-javatra tsy hita maso sika amin'izay fotoana izay. Izay no anisan'ny ao fanabeazana ny conscience, tsy hijery ny zavatra hita maso fotsiny fa indrindra ny tsy hita maso, ary amin'ny zavatra rehetra andeha rahantsika mahalala fa tsy ny hita maso amin'iny no tena lanja ny zavatra anankiray fa ny apahany tsy hita maso ao anatiny. Ny tsy hita maso no mampisy lanja ny bebe koa ny zavatra anankiray. Be dehibe ny ohatra mahakasika an'izay raha tsy ho lava resaka amin'izay antsy koa fapetraka fotsiny hoe dinisika hoe marina tokoa ve moa fa amin'ny zavatra anankiray tsy ny hita fa indrindra ilay apahany tsy hita ao anatiny no tena mahalehibe sy mampanandanja azy tokoa. Raha isika ohatra fotsiny hoe le raviny bleu eraky ny tsinihiraka ehitriny, inona moa iny taoko dia iny ihany fa ny ao ambadiky iny hoe azo koko iny no tia ho ahy. Mety mahazo labiera firy anga ho an'ny sasany, mety mahavita kahie firy ho an'ny zanany angamba ho an'ny sasany, mety ahafahana manao rakom-pisaorana lehibe ho anivon'ny eglizy ho an'ny sasany. Izay zany no tena dikany hoe inona ny lanja omenao azy iny zavatra anankiray iny, fa arakaraky ny lanja omeny tsirairay azy no tena mampisy dikany an'iny, na dia samy lazaina fa 20 000 ariary azy iny, fa tsy mitovy ny ampiasan'ny olona tsirairay ny 20 000 ariary ho an'ny olona nikarama saraka sa 5,000 arivany andro, sy ho an'ny olona anankiray manao sinikely vetivety dia efa tonga ao ambany latabatra ny efatra mitovy amin'iny na ny 5 akory aza. Ka zay zany lehibe azy ao anatin'izay hoe miasa ataontsika ia amin'izay conscience zay ary manomboka amintsika no ahitan'ireo ankizy ireo, ahitan'ireo mpianatra ireo hoe misy an'izany ve, manana an'izany hampitaina aminay ve ny mpampianatra anay. Araka le fiteny manakariva hoe l'exemple vient d'en haut, avy any ambony foana no jerena ary andrasana mba hisian'ny fidinan'izay. Ka amin'izay fotoana izay ny zavatra rehetra ataontsika sy ny ataon'ireo zanatsika, satria moa dia efa adika ho zanaka izy ireo rehefa tena mpampianatra manana conscience tokoa mandray azy, dia efa adika ho zanaka misy ireo karakaraina ireo. Dia amin'izay fotoana izay hoe ometsika an'izay tokoa ve izay tsara indrindra ao anatintsika ireo zanatsika ireo. Amin'ny diocèse dia betsaka ny atao hoe mpiasa pastoraly, fa indrindrandrindra eo moa zany ny katesista zay dia atao dia mitoriteny vatana mitovy amin'ny ataon'ny opera. Fa ny anareo dia anisan'ny fototra lehibe amin'ny fampelezana ny finoana, ary zay moa tenen'ny monseigneur matetika ary averiny foana ny hoe aho amin'izao re misy mangataka an'ireo fiangonana dia angatahako aloha sekoly katolika eo akaiky. Dia ny olona efa zatra tagny ambony terrain dia mahasapo tena fa moramora zany zavatra zany, hanangana sekoly voalohany eo zay vao ahavamina fiangonana misy atao zany. Fa zay moa torohevitry leveka ary marina indrina tia hevitra apetraka dia ny hoe ny fanabeazana io dia zavatra mifanindran-dalana fampelezana ny finoana. Tamin'ny fotoanany 20 taona teo moa dia anisan'ny hevitra napirisihana hatrany an-trano zany arak'izay fandraika amin'izay teny aveka izay hoe sady ny anao trano vadim-piangonana akory mahamaitra zany amin'izao, agnay dia anao trano vadim-piangonana mba hisy
hamoriana ny zavatra satsasa na anaovana sakafo rehefa mandalo ny mopera satria zay moa misy agny ambanivohitra any fa hoe sekoly vady-piangonana fa tsy maintsy miara-dalana izy akoroa mba sy ho eglizy manano tainga aminareo zany fa ho eglizy manana ny mpanohana azy eo akaiky dia ny sekoly zany zay ka zay mahazava-dehibe indrindra zany a misy maintsy izarevantsika manakavy ny hevitra sy ny fomba samihafa mba isian'izay mba hitazomana trany misy amin'ny sekoly anaotsika any any dia efa miady mafy no faty amin'ny taon'ity ve dia velo mandray ve dia raha misy anambanivohitra any zao ianareo mbabaleo be tsy dia zay loatra satria mantomady midiany fiveritra anareo zao fa misy tena miady amin'izany fantatsika zany hisy mpianatra vare amin'ity hanakory vare amin'ity fa sy kely soroka fa dia manatanteraka hatrany dia zay zany tsy maintsy tondrana vavaka ny asa fanabiazana eto amin'ny sekoly a fa indrindraindrindra ny arak'izay hoe sy ny zavatra hita maso fa nilay pahanitra ny siany tsy hita maso a ny tena iezantsika ivelomany ao anatin'ny fahafoizan-tenantsika raha ny fahaiza-manao indray dia fantatra fa maromaro ny fifanana natao kanefa dia araky ny fiteny hoe ohatrany ranosira io arakaraky ny sotroana azy ro maika mampangetaheta ary misy fivoarana trany a ka ilaina ihany koa ny mandalina fa tsy dia manao tolomobotrangahy ka dia sa manao préparation fa dia miteo hiandro apoto fa raha fa haiko io raindray hoe mpanahy amin'izany fa dia petratsika hoe amin'ny mahasamasina azy
zao dia misy ny fandraisana fitenenana ka ny mandray fitenenana voalohany zareo Vemerampera taleny fampianarana sy fanabeazana tao amin'ny diosezyn'Ambositra. Ny mandray fitenenana faharoa Vemerampera sekretera generaly ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara ary mamarana ny fitenenana ny sekretera meveko. Manome fitenenana dia manamahana ny arifenitra sy ny fanajana talefantsika sariary zay efa voalahatra ny mandrindrany fitenenana ankehitriny. Sekoly katolika Mijoro miaina ny evanjely manabe ny olona manontosy fa ho antoky tokolasy tokovavy afatana antsika riva ny misaotra an'Andriamanitra indrindra mampiavaka atsika amin'ny sekoly katolika ny manompo zavatra amin'ny alalan'ny solona masina na ny fotoam-pivavahana arak'izay tratra sy amin'ny toerana misy tsiray avy. Ka izany no isaorana azy Andriamanitra na azoantsika an'ity andro androany ity araka ny miteny amin'ny Monsieur Justin teo hoe efa ela nandrasantsika izao fotoana izao ary somary misy fikisahany kely azy. Tapabolana mahery lasa izay dia teto isika mianakavy na marimarina kokoa ny omboko teto isika mianakavy tamin'ny alalan'ny fanikafana ny tompifanana sy ny tompanabeazana teo anivon'ny sekoly katolika teto amin'ny dioseze Ambositra tamin'ny faramvolana oktobra teo. Zay isorana mandrakariva ny père curé misy ny masera Erosilina ary ny ekipa pastoraly manontolo atao amin'ny district missionnaire Nivaka tamin'ny fandraisana sy fietrehana fampianana an'izany fotoana lehibe teo anivon'ny sekoly katolika izay. Tamin'izay indrindra no nanamafisana sy nanosolita ary mbola mafisina ihany koa amin'izao avintsika ny ampianarana ity. Raha tsy teny fotsiny isika fa tsy ny fanantenana katolika ohatra izay fanaontsika isan-taona fa eo indrindra ihany koa ny symposium mikasika ny fanabeazana katolika izay fanatsika tamin'ny vidividy rehetra ary anisan'ny ihany koa hotoriantsika kaiky ao anatin'ity fotoana ity. Eo indrindra ihany koa ny sport, ny vaky, culture scolaire. Vetivety matetika amin'ny rehetra sy izay mandalo amin'ny birao fa rehefa miteny io isika dia tenenina izy teo fa tsy atao bambaray fotsiny hoe sport scolaire tahaka ny amin'ny fanjakana. Dia miezaka zany tsika tsy maika loatra manonona azy na hanaboribory fotsiny ko dia sport scolaire dia resaka fizika fotsiny zay. Fa sport evaky culture scolaire zay ataontsika amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 volana avril. Natao manokana izy io mba tsy ho efa manta isika fa misy kosa ny zay amerikanty rehetrarehetra anjara avy amin'ny district araka ny fotoana ihany koa zay anantsika manao amin'ny zavatra io. Fampangovana sy ankapobeny fotoana iainantsika mandritra io fotoana ity zany edily lazaiko io izany fa miresaka ihany koa mbola betsaka ny iomana fa dia misaotra manokana anao Vemerampera SG ny fanabeazana katolika sy ny ekipa Monsieur Alfred izay lafiny taona na dia sarotra aza ny taona fantatra fa miakavia miakavara mianatreha miatsinana idianareo izay matimaty anatsara ny tontolo fanabeazana katolika ity dia sy lalovana fotsiny eto Ambositra fa dia namkananareo fotoana mba hizarana sy anampina ilazana izany fiarahandia amin'ny fanabeazana izany. Izay avy ao amin'ny voamiran'ny eveka misahana amin'ny fanabeazana sy fampianarana katolika eto Madagasikara no tonga eto dia ny tenako sy ny coordonnateur mon père secrétaire ny eveka
tsy hoaveritsy tsony ny fitansana ny afenitra fa nataony mpangahaka teto fa dia misaotra n'Andriamanitra tsika fambeny azao fotoan'izao tafahona soamantsara etony izy no mandamina ary mamafisitsika tamin'ny fankalazana ny Eukaristia izay fisaorana azy izay ka dia isaorana anareo ekipan'ny Didek eto Ambositra tarihan'ny Montpera République ianareo mpiara-miasa amindrehatra eo an'izany Didek izany dia ao nareo mampirehetra izay tonga maro amin'izao fihaonana izao mankasitraka anareo bebe amin'ny fandaminana fotoana ary raha tsy teo ny fanomanana izay nataon'ny Didek tsy ho tonga eto ny mosika rehetra ka dia isaorana anareo ekipa isaorana anareo tanetrakolo rehetra religiozy laïque misy mpirehetra ihany koa mankasitraka manakely amin'ny fahavononana fa zao fiaonantsika zao no fambanapakana ny fivana misy eo an'izao tontolo ny fampianarana indrindra ny lalàna zany fitantanana piasa any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy any dia miovaova fameran-tantaraka dia zao fahavononanareo eto izao dia maneo fa afaka hiatrika amin'izany nareo ka dia mankasitraka mankasitraka ny monsieur le coordonnateur amin'ny fiara-miasa misaotra tena ihany ka misaotra azy kanefa dia mariako manokana etony zany dia misaotranao révérend-père secrétaire d'évêque mitaritra amin'izao Eucharistie masina zao na fifotoana na afoy ihany dia ampitaomana monseigneur ihany faly be zay ary mankasitraka mankately laza io satria matoizina alefanao dia tsy maty eo mafonsa ny fanabeazana zany araka mivalazana reny teo koa hoe tena tanana mpamia aty amin'ny diosisy ny fanabeazana ka dia mankasitraka mankatelina misaotra mankately resisy dia azo izao sika ary ny fotoanandroany totosa dia ny fitantanany ka dia raha sovoninahitra ny azy mandrakizay araka amin'izay dia tsy amerina ny reo afenitra samy hafa intsony no tenako fa dia alakilay fiteny hoe valala mandady amin'ny ravin-dahasako dia manaraka ny famahitsy dia fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetrarehetra fatao fa todika manokana moa amin'izy mirahavavy any Antananarivo izay solotena avy eo amin'ny voamerany eveka ho amin'ny fanabeazana dia sitraka sy telona ny fampinavanareo ary zava-dehibe kiady sy voninahitra ao araiky amin'ny diosesy izao fampinavanareo zao dia mba mambe fo ny ekipa pastoraly ao setry ny fanabeazana ny fisidianareo fa indrindra mo ny fampifanana izay homenareo mandritra ireto andro visivisy ireny ka dia ho aminareo anakariva ny fahasoavan'Andriamanitra atotsanareo iadity sy andraikitra manaraka an'izay dia mankasitraka iray antoa asika safivisavana sasina olo opera na ny frera sy ny masera na ianareo lahika fa dia asika mianakavy raika anaty izay akonam-panabeazana izay manao asika moa satria efa mbateo hianana miala dia isika rehetra malohy hatrany alay voalazako hoe manabe ny olona manontolo mba ho antoky ny hoavy ka tokony andraikitra amin'izany sika dia entina mavaka araka efa natao teo ary topanana amin'izao fifanana izao marina fa voalaza teo fa mbola any ampisabona any andafo ny evekatsika fa dia miompona amintsika moa izy amin'ireo zavatra samihafa misaoty amin'ny diosesy satria ezaka ampitaina ihany satria efa afaka mivery maina izy amin'izao zany afaka mamaly ao izy moa zany efa ndava-pandrosoana dikan'izay ka mitondra mavakazy ihany koa isika ary indrindraindrindra maneo an'izay fiombonana izay amin'ny sorona masina mo isaky manotona ny anarany dia fiombonantsika manakaby izay fiofanana reo ataonareo ary filan-kevitra dia antenaina indrindraindrindra fa miseho mandrakariva ao anatinareo izay toe-po lia-pivoarana izay lia-pivoarana ataoko fa nisy tena mandrafitra sy mampisandratra bebe ny tsirairay amin'ny asa taony izay hoe mahitahita mandrakariva zavatra vaovao mitady mandrakariva fanasarana izay fatao zay le lazay natao toroteto hoe manamasina azy lia-pivoarana amin'ny zavatra atao io
dia mikolokolo sy mitozakoza azy manakariva dia izay no manamasina azy dia miombona sy mampaheranareo amin'izay lafin'izay mba hotizanareo hatrany izay tsy hoe herinjika sy lalasaina efa ezana eo amin'ny voamerany diosesy omeranareo izay ary efa ezanareo ihany koa tsirairay avy dia mirahasoa ny fianakaviana tsirairay avy mirahasoa ny akonam-piainana ho anareo religiosy manokatena ary mirahasoa ihany koa any rehetra amin'ny asa pastoraly izay ataona dia etoana dia isaona ihany koa moa ny fanomezana ataonareo hoe kely maritry ny fiombolana fa dia raisinakavaliana satria maritry ny fandraisana andraiky ary fanaovatsika nanakavy ty mikitryendriena mba mifananja sy mifanomezonanitra eo dia izay ihany koa no mahasoa ny fiainana dia mirahasoa anareo mampahery anareo ary miokona aminareo dia arak'izay moa zany amin'ny agnarana mosonera zay tsy avoety fa ny foly aty amintsika milazana fa misokatra somasana zao kodina sy ny filofarana ataonareo anty taom-pianarana 5 tena 5 izay no mampiarakaina ihany koa dia sy damin'Andriamanitra ho andehansika iaraka isangana andray zany fivoahana izany ombatsika manaraka miandeo ny tompo ekany Andriamanitra tenanahary aleo ny asarapony sy isondranotsika ary akotsaka oposika ny fahendreny mahavonjy ekany izy hamelonatsika mandrakariva amin'ny fampianarana avy amin'ny finoana ary ankaheretsika hanao asa soa mba hamendrika asika ary etasika hatramin'ny farany ary engany izy hitarika ny diatsika hotody any aminy ary hanololalanatsika hihavana sy fankatia ary engany hilosaka amintsika ary ombatsika manakavy mandrakariva misodan'Andriamanitra rehefa ny zavatra rehetra dia ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina Gesù Cristi.
Valo sivifolo, raika ambifolo, roa ambifolo, telo ambifolo, efatra ambifolo, dimy ambifolo, enina ambifolo, fito ambifolo, valo ambifolo, sivy ambifolo, roapolo, raika amby roapolo, roa amby roapolo, telo amby roapolo, efatra amby roapolo. Doa ianay andrefana, efatra amby roapolo. Ao, district na propose. Sonana, eo ambadika ny tomboky anankiray solitena. Ny district dia mbady finandrana. Masera. Ray. District ny soa. Ray, roa, telo, efatra, dimy. Dimy district ny soa. Enina district ny soa. District ny Vohimena. Ray, roa, telo district, efatra district ny Vohimena. Vohimena zany amin'ny elany asimo magnelakelaka azy nioty masiatra regnano masiatra iny eo izero magnefitra azy. Ny district Ambovombe Santana. Ray, roa, telo, hitako, efatra ny district Ambovombe. Ny district Ambomahazo. Pamena ifampanantenana dia menanao avy hatrany ny senta. Maka senta. Santa Monsieur Justin. Alors, la carte de micro-tif a réfléchi un petit peu. Mais il y a un fait qui nous coûte. Malgré mea, il y a une tête à cette Loko tegna hita mazavatra zay le gestion des adultes. Tsy hitanareo voaniva micro dia tsara be ny feo. Ary hitany fa tsara izy ao na. Zay mihitsy ny izy. Efa toraka tsara amin'izao mavesatra. Ny be da be ny mitondra mavaka. Ary efa mitondra mavaka ny sasany mankatoa mihitsy. Iana eo. Ho anay reny dia kisoranay ny tompona ny mihazo fahasoavana. Satria nao ny olon-dehibe rehefa pelakela loatra dia manakafizana. Izay le l'idée de compréhension tsy mety fahamkomprendre satria. Satsy zany. Tsy azoko atao mihitsy ny teny hoe izay matoro mivoaka. Izy rehefa matoro koa mivoaka. Raha fidinitsika talohantsika tamin'ny maraina dia hifantoka tanteraka amin'ny atao hoe fifanekena arak'asa. Averiko ilay mare satria amin'ny niveau de compréhension misy olona tonga dia mahazo. Misy sasany manontany eo akaikany vao mahazo. Dia sasany maneno telefôna vao mahazo. Satria raha tsy maneno telefôna tsy mifo izy. Réveil. Ka ny contrat de travail efa nekena arak'asa tsika dia natao an'olona roa fa tsy natao an'olona maro. Nul le non avenu ozany lalàna tsy manan-kery raha tsy manaraka fepetra ianao. Satria raha samy ny olana tia lalàna maniasa ty manko izao. Rehefa mampanao formation tao zay ny sekolady dia nay misy maneno teny. Atran'izay tsisy ninonako zao fa izao toy izao hoe tsara. Atran'izay tsisy ninona dia mandeha io. Fa raha sendra patsa raitsy mivavy ianao izay antsoina hoe langouste dia izay ianao votratra. Efa troisième avy misy koa izy. Aiza ahoana mantaranazy sy mazanjana. Miara-monina. Tsisy avy misy mampahary zao eo ambony tany. Fa voasoratra ve zany. Rehefa tsy voasoratra izay sakao izy manodiky ay mavetisina azy. Zava-tsara antsoratra. Ka manao bizao to dia manorato. Manao bizao dia manorato. Ary io nananaraka famosana rehefa mety taona le hoe
vitika tamin'izao lozy izy ianao natabitika zasy sy lazany ivoenao arehefa vity tratra ka efa tratra le vo somaty mananaka élément pour chaque enseignant vite dala photographe dia iny anao de tiany anao non autre titre satria signature tsy maintsy autre titre amin'ny seconde ray any am'le olona ray kira mizara amitsaka tatsika amin'inao de hoe fakio photographe amin'ny article zao inona ny vostoana raha tsika manan'izay anao a Kamu sebenarnya asalnya dari Eropa biasa, Ni sifat kita apa? Lewat kosong itu, apa yang kau suruh? Fakta, ini otomatis. Jadi presis kita suruh. Salahnya keras. Ni biasa kerai kerana sedih di rumah terlalu. Dia semacam kenapa? Suatu orang kenapa? Misi sosok dia itu orang sebut lagi. Dia seorang tu kalau berfikir dia kalau tu mesti salah. Kalau salah tu lagi kata dia lagi dia tu. Jadi presis dekat itu. Saya seorang orang pernah ini macam presis dekat itu. Kita tak silakan lagi. Saya sangat bisa, boleh kecil dia tu sekarang kita, dia tu kata ini adalah sampai sekarang kita adalah orang Cina mana saya dicat, ada kata di fu, lepas fu dicat, mereka si orang itu yang orang familiar, mereka kita tidak orang familiar, apa tak kerja kita. Sampai jatuh. Ini semua kami sebenarnya kami balas kita kemarin. Atau firman dia banyak itu kita itu. Apa sih? Ini adalah sesuatu yang yo. Ni sifat cara berpikir orang dekat kami sana dan kita nak. Jadi itu biru mana? Repot itu kita tahu kontak itu Kita harus semuanya prosedur, jadi prosedur. Jadi kita ini hari ini fikir. Lewat suatu nomor, tentunya semua ini sih prosedur. Ini adalah orang. Kita sedikit berbeda. Cuma sama sahaja fanice. Rafa makan kotor lain, kau lihat sahaja terhadapku. Dia cuma kita mazaf. Cinta Nabi Nuh teratas. Sahabat red, cuma cerita orang orang cinta red, sekolah itu, follow. Di sini orang ini saya ulang lagi. Ia yang maksud kalau orang suci nak sikut saya, ni sekuli saya lalu, ada bos tunun nanti, fanara kan, ni sekul, tapi saya disuruh fanara kan. Asal tu rasanya ini nak fokus pada putrana yang tu cuma cium na mengfanara kata beriki isi urusan bela urus kedua seluruh drama tua rakut fulla semua futale dia saya ulang macam ini beriki mengfanara kan ul biasa ni isi urusan macam dia Bila biasa ada cerita kedua, bila dia konfrontan dengan bila bicara orang nanti dia rekreasi itu, bila dia ni dia awal nanti kapan cerita itu,
valiny izy ataontsika pratika iny contrat iny amin'ny hitana hoe fataovita miaramiaraka isyna raha itsika mitenaka marobe rapero secrétaire général Sotran'ny mission fety amin'ny fiterenana le tiaka teo fisorana azy fa tsy fampiasana aoka zava andrisaka dia zao le fantanena dia tena tsara mihitsy mipetraka fa zao anio no hitantsika aloha zany le fomba fanafetana le contrat de travail dia mbola izy koa ny règlement intérieur fa za matahotra hoe monsieur Justin la oava ny règlement intérieur zany règlement intérieur zany mamalo ny fantanena mety mipetraka vita zay dia apetra amin'izay fantanena zay tokony apetraka eo satria raha zao dia mipetraka ny fampiarana ny fifanekena arakasa sy ny fankafetana ny règlement intérieur io dia efa mamaly azy nanao hira eo tsika hoe atao voninkatsaka dia nafinaritra be miaraka be mihitsy ny beson'ny frère tena tsara be mihira mafy dia teo hoe nisy telo kely Efa nantsika daholo ny élément io satria ty raha hitanareo